raha tsy hanenky anio ny fitrandrahanareo azy la araky ny fagnambarany président Andry Rajoely tagna amin'ny radio ko hitanay amin'ny Facebook hoe handeha io base toliareo fa tsy misy olo gn'atoy tsy maro gn'olo manohitsy azy atoy raha tsy hanenky satria zahay tompony ao manohitsy azy ao ary maro tena maro gn'olo izay manohitsy anio base toliareo aminay ao satria gn'anoheranay anio maro samby karazany fa nahita sombitsombiny avao rahay taloha teo zay la raha mampipetraka ao sagnaty aly egny io gn'aosinay lafa nitohitsy matimaty gn'anany la voateraky nisy koa ranobe io ao ranobe koa la vanana sondage gny teo ritsy rano rava maha ranobe azy zay gn'antony voalohany hankalegnanay andraheo agny koa nisy fitondrany nahody egny Ratsiraky nahay avao koa fa hoe misy raha mahavelo amin'ny aly egny fa tsy idirany satria hamono vahoaka maro ka i amin'ny fitondranareo afara toy président mahay fa hoe tsy mahafaty raha otrandraha izao Ratsiraky ane mba nahay avao koa sady nitondra olo avao koa nefa tsy nisakiny ny ampandehara igny fa hamono olo maro ka amin'ny fitondraha henany tsisy dikany ny fatifatiny olo maro fa drala ny raha hampanjaka hailitsy amposo raha tompony tsy hanenky anigny zao agny koa gny ala zay misy baobaby io ao nareo milaza hoe baobaby aparitaksiteny regny tsy baobaby agnatiny ala zao ao igny baobaby baka agnatiny ala rovanay zao ao baobaby aelinsiteny maneranan'izao tontolo zao regny ahoana ny fahitanao ohatrany hoe karazana état de lieu zany ny zava-misy amin'ny sehatry ny arenan-kibon-tany eto Madagasikara aloha hoe manahoana ny fomba fijerinao ny zava-misy eto amin'izay sehatry ny arenan-kibon-tany zay iangatsika amin'ny adevitra ny arenan-kibon-tany any nisy publication nataony Banque mondiale zay tsy zany no laza azy nataizataiza firenena teto ambonin'ny tany rehefa resaka fitrandrana araky arena arakibon'ny tany dia tsy maintsy nisy olana foana teo amin'ny fiarahamonina efa nanomboka tamin'ny taona 720 anie ny Banque mondiale nanampy firenena maromaro araky amin'ny 20 firenena angamba raha tsy diso ny fitadidiko nitoanana mba hanao fikarohana satria matsapa ny Banque mondiale fa ao anatin'ny moteur de développement ny fitrandrana arena arakibon'ny tany BDP ny zavatra nataony raha tsy laza fotsiny any teto Madagasikara nisy atao hoe programme de gestion des ressources minérales na ny projet na programme PGRM tamin'ny 2012 zay nivatsian'ny Banque mondiale vola mba hanaovan'ireo mpikaroka malagasy na ny teny amin'ny université na zetra tsy miankina ny fikarohana mahakasika ny hoe ahoana marina ny potentiel minier atsika eto Madagasikara tamin'izay fotoan'izay moa dia nisy ny mpikaroka rehetra teto amintsika nanatanteraka an'izany tsy hakanavaka amin'ireo université marobe zay mbola resantsika eo nisy ihany koa ny ivitoeram-pikarohana ny ampitan-dranomasina any niaraka tamin'izareo frantsay niaraka ihany koa tamin'ny USGS ka tiako ny mampafantatra ny vahoaka malagasy nisy publication nataon'Andriamatoa Bruno Sarazay mahakasika ny politique minière teto Madagasikara hoe Madagasikara manana potentiel minier fa tsy midika akory zany hoe manan-karena Madagasikara misy mahasamihafa azy zay andeha ho raisiko ohatra tsotra ho atsika mpamboly ho atsika mpieno ohatra amin'izao fotoan'izao andeha ataontsika hoe mpamboly mangazo ianao dia rehefa namboly mangazo ianao dia vokatra le mangazo tao ambanin'ny tany tao fa azatrandrana ane io fa jerijereo fotsiny fa lasa loha fotsiny eo io tsy mivadika arena izany hoe ny tiako aviana dia tsy resaka zay fa ietiko isariana ny saitsika mpiaino izay ny anivon'ny tokantrano any hoe rehefa mbola tsy trandrahana io re tompoko dia mbola mijanona ho potentiel minier fa tsy mivadika arena raha tsy trandrahana zay zavatra zay fomba fijery BDP eny amin'ny fiarahamonina eny Madagasikara ane manan-karena fa inona ny arenatsika ngatsika mitrandraka tsy mivadika arena io raha tsy trandrahana fa isika manana potentiel BDP amina secteur na ressources minérales ny atao hoe ressources minérales moa zany dia élément anankiray na salaminy hoe volamena ressources minérales élément minéral zany na fitambarana élément maromaro salaminy hoe hydrogène anakiroa mitambatra amin'ny oxygène dia mamea ny rano dia ressources minérales fa ny eto amintsika moa ny code de l'eau no mifehany momba ny rano tsy ho resantsika androany zay dia ohatran'izay ihany koa ny pétrole fitambarana élément maromaro ressources minérales fa efa ny code pétrolier
no miresaka an'izay fa ny tena horesantsika zany de le ressource minérale stratégique azadino fa isika tsy maintsy manaraka ny situation géopolitique internationale miankina amin'ny filana eran'izao tontolo zao any ny zavatra trandrahany fa tsy hoe ty hitrandraka an'izao fa hoe ilainy eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena ve io ilainy eny amin'ny tsena iraisam-pirenena ve io isika zao zany ao anatin'ilay atao hoe guerre technologique ao anatin'ilay atao hoe mila le transition énergétique aiza no ahitantsika an'izany ao amin'ny potentiel minier atsika ao ambanin'ny tany ao ka zay zany no tsara tsidika atsika voaka malagasy tsy mbola manan-karena isika raha tsy trandrahantsika valorisentsika avatitsika vola ireo potentiel minier zay eo ambany ao isika ihany koa nefa marina fa nisy ny famatsina ny fikarohana ny arahana tamin'ny banque mondiale fa mbola mila piny zany ary zay moa ny fanetanana foana atao amin'ny ministera ny fanjakana fohy be hoe mangataka ny fiara-miasa amin'ireo banque mondiale ireo sika raha mbola azo tohizana satria mbola tsy tena vita tsara ny toetra be de be ny vahoaka mametsiny anay mba inona ny fikarohana ataonareo amin'ny université anatananarivo ao satria ny vahoaka de mieritreritra foana hoe ny resaka teknôlôjia ny fikarohana fa ny fikarohana ataonay re tompoko de miopana amin'izany atao hoe fandalinana fanaovana inventaire fahafantarana ny toetoetry ny potentiel minier ao ambanin'ny tany ao ka izany tsy hoe hoaderadera fa rehefa tonga ny fotoana mamety azy de avoakatsika izy ary amin'ny fotoana salamizao zany zay ny mampafantatra ny malagasy hoe izahay nge manao fikarohana mahakasika ny arenan-kibony tany ary izahay koa manao fikarohana mahakasika ny fampandrosony ary ahoana ny tokony atao rehefa tojolana fa ny fikarohana ohatra alefa eo amin'ny sehatra internationaly fa misy kosa ny fenitra araky ny voalazan'ny lalàna zay tsy maintsy arahana be de be ny maneho hevitra ony nanao efa misy azo ambara ve zany le fikarohana tamin'ny taona 2012 sy 2010 inona ny efa azo ambara mahakasika an'izay ny mahakasika ny fikarohana efa nisy boky moa navoakan'ny manampahaizana ary efa azontsika jerena na any amin'ny ministera any afaka mangataka an'izany tsika ny mahakasika ny hoe ressource géologique de Madagascar nisy ny farifaritra tsy Madagascar ray manontolo koa ny vita fa izay moa ny vitan'ny projet vitsivitsy ihany koa ny pikaroka na izanaty zany raha ny arany salataholo ny pikaroka teto Madagasikara tsy ny fahamaronana ny fahavitsin'ny pikaroka akory fa raha malala fa ny recherche tompo de mila vola ary ny zavatra rehetra de manaraka ny fenitra iraisam-pirenena na ny protocole d'échantillonnage na ny méthodologie appliquena rehetrarehetra ny tsy mamaky atsika zany de ny résultat fa hoe ahoana ny matongafana amin'io résultat io raha ny rehetra manaiky ny résultat rehefa aveo rehefa manaiky rehefa manaraka ny méthodologie au niveau international izay efa nampiarina tany amin'ireo firenena marobe zany ary rehefa nisy comité scientifique ny validé azy tanatina revue internationale ny manahirana mantsy de zao docteur hoe tamin'ny taona 2012 sy 2010 sika nahazo an'izany famatsina raha amin'ny amina recherche zany nefa talohan'le taona 2012 sy 2010 efa betsaka ny fitrandrahana nisy teto dikan'izay hoe tsy manara-penitra daholo le talohan'izay sa hoe ny fitrandrahany eto Madagasikara ny mizara roa mazava tsara misy le mpitrandraka madinika reny le ataotsika hoe petite mine zany hoe na le mpitrandraka artisanal io na le orinasa madinika reny zany efa nisy teto na tamin'ny fanjanahantany azany efa nisy ny fitrandrahana teto Madagasikara fa ny tena mandray anjarako avana zany eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny amin'ny lafiny macroéconomique satria tsika rehefa miresaka hoe macroéconomie de tsy maintsy mijery paramètre maromaro ao anatin'izany ny PIB zany hoe ny grande mine zany dia misy contribution zany ny fitrandrahana vaventy miaraka amin'izay ataon'ny trandraka madinika eo ao anatin'ny PIB ny Madagasikara ary ny fivoaran'izay no mety apiakatra ny taux de croissance économique atsika fa rehefa aveo moa itsika iresaka ny amin'izay lafin'izay hoe nanomboka tamin'ny taona firy ny fitrandrahana vaventy teto Madagasikara misy moa ny taremarika azontsika hoentina ary zay no mahatonga ana hoe eto Madagasikara ny atsika manana potentiel be de be politika napetraka ny ministère napetraka ny fitondram-panjakana no hoe andeha isika apiroborobo ny fitrandrahana madinika sy ny fitrandrahana vaventy ny vaventy no tena fampiresantsika raha aka ohatra ny atsika ohatra kaiky alaitsika zao zany atao hoe ny sinoa ny australiana zareo any Brésil mitrandraka ilmenita
ary mazava ho azy fa tsy maintsy nisy ny olana teo anivon'ny ara tontolo iainana sy ny ara-pampandrosoana kanefa no ny fenitra zay napetraka nireo norme international satria tsy maintsy manaraka norme rehefa miditra amin'ny sehatra international ohatra ny tony aza tiny fa société ao amin'ny bourse io misy zany a ny norme zay tsy maintsy arahana sala amin'ny ny orinasa pastoliara zay ho resantsika rehefa avy eo a le norme IFC misy ny norme IBP izay tsy maintsy arahana zany amin'ny fenitra ara-tontolo iainana zay zavatra zay zany a tsy maintsy apetraka aza diny fa nisy ny atao hoe convention sur la diversité biologique fifanarahana zany io a makasika ny fiarovana an'ireo biologie zay mbola ho resantsika moa ny ka ny orinasa rehefa avy eo a de tao anatin'io zany hoe misy ny activité a zay tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana sy ny manodidina azy ary mponina de misy hiérarchie zany a na hoe misy karazana principe maromaro zany hoe raha mbola azo atao ny voasoratra voaloha ao satria ny tontolo iainana no manome an'ny filan'ny zanak'olombelona zay le atao hoe service écosystémique ary mbola voalaza io anatin'ny charte de l'environnement malagasy zany hoe ireo zavatra manodidina ny zanak'olombelona ireo a dia misy karazana service omen'ny zanak'olombelona sahala amin'ny ohatra hoe fanafody sahala amin'ny ohatra hoe sakafo sahala amin'ny hoe PDB ary zay tsy maintsy arovana azy no ilay service écosystémique de nisy principe zany natsangana ka raha mbola azo atao zany raha ohatra ka misy activité atao amina toerana anankiray fahalalana au niveau international io de misy ny atao hoe principe d'évitement évitena aloha zany raha mbola azo atao raha tsy maintsy mitranga le olana de misy ny atao hoe principe de mitigation mitady anao zany a vahaolana hoe raha sanatrika mitranga zany ty le activité a de inona kosa ny mesure d'accompagnement a mifanaraka amin'io a ary a ifampireisiahana am'ilay mponina manodidina sy ny mpandray anjara rehetra na ny hoe partie prenante rehetra zay mahakasika ny fitrandrana zay foana zay any ve le olana tianao tenenina hoe resaka contestation sy ny anina sa misy hoe olana hafa koa be de be ny olanao zay ho resantsika ny olana ara-tany ny olana ara-kolotsaina be de be any ny olana tokony nyteneny leader d'opinion teto amitsika zay tokony nyteneniny kanefa tsy le zavatra tokony resahana no resahana fa lasa rohitsika any amin'ny zavatra hafa le izy fa ho hitatsika eo ihany ny am'izay zavatra zay raha ohatra kosa zany lay activité ka hoe misy trangan-javatra mihitsy hoe ity tena potika tsy azo arenina ntsony a ino moa le atao hoe impact résiduel de tsy maintsy miditra am'le atao hoe principe de compensation efa ny sehatra iraisam-pirenena no nametraka aneo zany hoe raha mangady eto ianao ka misy zavatra tsy azo averina intsony de tsy maintsy compensenao iny zay zany a voalaza tao amin'ny hiérarchie zany a de médication des impacts tsara ny afataratsika voaka malagasy an'izany nanao an'izany daholo reo firenena mandroso rehetrarehetra reo ny uranium ane anisan'ny élément radioactif satria ny tena olana ifampiresantsika de hoe ambony be le toan'ny radioactivité ny ampahafantarana atsika ny atokantrano aloha zany a de misy ny atao hoe élément anatin'ny tableau périodique de Mendeleev zany hoe ny élément rehetrarehetra reo kory tsy miparitra ditakeny ohatry zao fa any anaty tany a no ahitana an'ireo ary mitambatambatra izy na mandeha mitokana ilain'ny olombelona reo nefa noho ny vokatry ny fanaotontoloana sy ny fandrosoana de tsy maintsy trandrana zany mba azahoana n'le akora fototra ahafahantsika miroso ao anatin'izay a nouvelle technologie zay zany le izy de rehefa mitrandraka an'io a misy activité tsy maintsy atao eo ary misy tsy maintsy fatarina le hoe milohan'ny hitrandrana aloha manahoana ny situation an'ilay toerana zay eritreretana iappliqué anazy zay le atao hoe baseline study manao an'izany daholo ny orinasa rehetra maneran-tany amin'ny industrie extractive zany hoe inventorena ny état zéro an'ilay toerana sy zay rehetra zay mety ho voakasika zay le atao hoe ampianarinay ampianatra zany any anivon'ny université zone de référence du projet na hoe reo toerana rehetra zay impacté amin'ny activité raha ohatra kosa avy ka zavatra tsy impacté ny activité de izay no angatahantsika zavatra any amin'le orinasa zay no mampatonga ny hoe tsy maintsy atao zany ny étude ny état zéro na hoany izy io na eto Madagasikara io na ny ampitan-dranomasina io satria zay zany a no efa voafaritra ary ny eto Madagasikara ny manaraka an'izay misy ny atao hoe directive ny ONE zay lalàna napetraka ministère de l'environnement et développement durable ary atidin'ny ONE zany a ary ao anatiny eo misy ny atao hoe comité technique d'évaluation manara-maso an'izay atao hoe état zéro zay ary afaka manao contre expertise izy hoe manahoana marina ny eo amin'le état zéro zany a
dia tsy maintsy fantarina avokoa ny singa rehetra mahakasika ny tontolo iainana. Ny atao hoe tontolo iainana satria be deabe ny ankizy mety manaraka ny fandaharana, tsika mieritreritra fa hoe ny biodiversité foana, fa azadina fa tafiditra araka voalaza lalàna ny tany, ny rivotra sy ny manodidina azy ny zavatra natoraly ary indrindra ny milieu socio-économique. Ary zay ny nahatonga ny décret mécène vaoziny, satria nisy ny fakana hevitra hoe amin'ny milieu socio-économique ny tena isin'ny impact rehefa eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana. Izay no nampatonga ny hoe tsy natao étude d'impact environnemental intsony ny teny tao anatiny, fa étude d'impact environnemental le social, zany hoe manome lanja ny fiarovana ny mponina sy ny manodidina azy, zany ny décret d'application ny code minier le décret mécé izay navoaka farany teo rahantsika naheno moa tamin'ny télé, nisy ny conférence tamin'ny radio maro samihafa. Izany hoe ny amin'ny état zéro io zany dia tsy maintsy fantarina avokoa iza no mitrandraka ao, inona le trandrahany, ahoana ny fomba hitrandrahany azy, ary eo amin'le inona ny trandrahany io na société aiza io na société aiza misy protocole de prospection mazava tsara, misy protocole d'échantillonnage mazava tsara. Ary ny échantillon tsy hoe amina toerana midadasika be anankiray dia naka échantillon kely anankiray dia iny andeha anehoko hevitra, fa tena misy ny atao hoe représentativité de l'échantillon. Zany hoe lay tany nalainao dia mila mamaritra ny toetry ny tany ray manontolo zany. Zany hoe tsy maintsy maka be deabe. Io moa efa misy tekniky ary ao anatin'le matière ampianarana ny mpianatra ao anatin'ny hoe technique de prospection systématique, zany hoe isaky nyzao metatra ary maka ety ambony ety, maka ny ambanimbany any, matrany amin'izay ahitany ny teknisianina azy. Sahala amin'izany zany ny fanaovana an'io état zéro io. Ny amin'ny sehatry ny tontolo iainana na ny biodiversité tsy maintsy fantarina hatramin'ny vaventy indrindra hatramin'ny kely indrindra, raha ny zavamaniry ahoana ny plante stérile, ahoana ny plante fertile, ary isaky ny manao inventaire tompoko dia tsy maintsy misy ny atao hoe géolocalisation, fa tsy hoe ity sary ity dia reto le zavatra ao, tsy zay ny amin'ny lafiny scientifique, fa tsy maintsy mipetraka mazava tsara ny coordonnées GPS, ny inventaire anao na amin'ny alalana transect moa ny ilazan'ny biologiste azy hoe eto amin'ity transect ity reto avy ny zavamaniry hita teo tsy maintsy tononona tsiraray avy ny espèce. Rehefa avy eo iny reo coupenao amin'ny classification ny UICN hoe amin'ireo espèce reo iza ny vulnérable, iza ny en danger, iza ny tsy existe fa tsy eto Madagasikara, satria à partir an'izay nge ny amarintana ny tany impact ny activité eo amin'ilay toerana misy ny fitrandrahany. Vita zay dia atao ihany koa ny biby, na ny biby eny amin'ny rivotra na ny biby eny amin'ny tany. Rehefa vita zay dia atao avokoa ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra. Nanao an'izany daholo reo entreprise minière au niveau international reo. Rehefa vita zany l'état zéro dia miditra amin'ny fifampiresahana ary afaka manao contre expertise samy manany azy moa ny firenena tsirairay avy manamarina zany zay vao mamoaka ny atao hoe permis environnemental. Sahala amin'izay zany ny zavatra tsy maintsy atao, zany hoe misy an'le baseline c'est-à-dire izay tena scientifique eo amin'ny sehatra national, ary misy ny scientifique eo amin'ny sehatra international zany. Ho an'ny base toliara zao ny mpikaroka rehetra teto amintsika isan'ny nandray anjara atao anatin'ny atao hoe baseline c'est-à-dire ny inventaire ny état zéro, ny makasika ny radioactivité, zay matsasaka makasika ny radioactivité, makasika ny olona satria noresana teo ny satria ny zava-dehibe zany tsy makasika ny olona fotsiny fa makasika ny zavamaniry, makasika ny olona zay hitrandraka eo amboniny, ary makasika ihany koa ny tontolo manodidina na ny mponina na ny zavamaniry manodidina. Dia rehefa nanao ny fikarohana ny INSTN, tsara marihana aloha fa ny INSTN zany dia rafitra anankiray zay voatendry araky ny lalàna manara-maso miandraikitra ny fikarohana rehetra momba ny radioactivité eto Madagasikara, ary nahazo ny accréditation au niveau international. Matony mahazo accréditation au niveau international asadiny fa sehatry ny fikarohana eny amin'ny université Antananarivo reo, mpikaroka mpampianatra ny ao anatin'ireo, ary ireo dia
navita ihany koa ny fikarohana maromaro ary nandalo comité scientifique maromaro ny olona zany tsy mikarokaroka fahatany a fa misy validation ary ny accréditation avy amin'ny AIEA zany a agence internationale de l'énergie atomique de tsy moramora ny azahoana an'izany a fa nandalo comité PDP comité de validation a en accréditation zay tsika vo afaka miditra misehatra ohatran'izao ny LSTN izany a no nidina ifotony raha ny fahalalana azy a de nanaraka ny protocole de santionage izy ny étude na radioactivité ane tsy tany any ny tokony resany fa tokony atao koa ny rivo manahoana ny radioactivité eny amin'ny rivotra manahoana ny radioactivité eny amin'ny rano de mbola tsy misy ny fitrandrahana manahoana ny radioactivité eo amin'ny tany en surface manahoana ny radioactivité any anatin'ny tany any ary rehefa naka n'lay ataotsika hoe ilmenita na ny concentré de minerai dia tsy maintsy nijerena ihany koa zany a manahoana zay radioactivité zay zany hoe représentatif am'ireo lafiny rehetrarehetra reo zany ny échantillon zay ianao zany a vao mandefa an'ireo échantillon reo izareo ihany moa nanao ny analyse amampaiziny hoe accrédité a dia zay zany ny résultat anao vao ataotsika hoe mitombona tsara amin'ny terme international statistique moa zany le hoe le résultat zany a rehefa diso de tsy tenenina hoe diso fa résultat biaisé zany hoe tsy mireprésente an'lay toerana zany fa ny échantillonnage nao tsy maintsy représentatif ary zay zany a no tsy maintsy arahan'ireo orinasa rehetrarehetra izay misehatra au niveau international nanao an'izany daholo any reo orinasa rehetra tao a Afrique du Sud tsika aka ohatra tsy lavitra fa eto amin'ny région miaraka amintsika aty amin'ny Afrique australe nanao an'izany ane zareo tao Mozambique izay nitovitovy amintsika tany am-piandohana fa lasa mandroso kokoa izy satria any amin'ny Afrique du Sud zao a mbola horesantsika eo moa ny isa ny taremarika fa avancé izy amin'ny resaka exploitation minière ary isany napiakatra ny PIB ary napiakatra ny taux de croissance économique ny firenena ny resaka exploitation na grande mine nandeha daholo ny exploitation minière au niveau international saingy misy ny mesure environnementale tsy maintsy raisina mba hiarovana ny mpiasa azadiny fa misy ny atao hoe norme ISO 9001 misy ny atao hoe norme ISO 14001 zay lalàna au niveau international io ary Madagasikara efa nanao ny ratification anakarazana convention internationale maromaro ary mifanaraka amin'ny constitution eto Madagasikara ary efa nisy ny fampidiniany reo tompona andraikitra isan'ny tokony de izany a le fenitra tsy maintsy arahana tsy maintsy manaraka ny lalàna au niveau international ny fitrandrahana satria société nge au niveau international io e zay zavatra zay zany ny tsara-pahafantarana ny vahoaka malagasy le izy ve tsika araka nyteneniko tenintsika teo hoe manana code minier ihany koa isika aiza ho aiza zany nidiran'le code minier mitamy zay tena hoe fahalalana iraisam-pirenena zay amin'le resaka fitrandrahana io misy fanehoan-kevitra maromaro a na rahanay moa am'ireo leader d'opinion zany a zay tsy teny hoe mpanao politika fa leader d'opinion hoe tsy manara-dalàna io a ary novaina mihitsy ny lalàna no io fitrandrahana io iarahantsika malala fa asadino a fa ny permis environnemental an'io orinasa zay miteraka resabe io tamin'ny taona 2014 izany hoe ny mpitondra fanjakana tamin'izany efa nisy ny consultation publique tamin'izany satria tsy maintsy alaina daholo anie ny hevitry ny fiarahamonina zay vo manapa-kevitra ndeha romena ndreto ny permis environnemental le nanomboka tamin'ny 2009 a no efa nisy étude efa taloha zay ary efa nisy étude satria ny lalàna matoa atao de mila mifanaraka amin'ny politika akapobeany firenena anankiray ary mila mifanaraka amin'ny sehatra iraisam-pirenena matona vaozina ny code minier ary izahay mpampianatra de isan'ny naneho hevitra hoe sao de mba efa tsy de manaraka ny toetrandro intsony fa sao de mba tokony asiana justement sao de mba tokony diniany retoretsoretsoretra ny nanavaozana ny code minier teto Madagasikara zany de mba ifanaraka amin'izany atao hoe sehatra au niveau international hoe ohatran'izao ny any fa ohatran'izao ny atsika ahoana ny tokony atao raha eo amin'ny lafiny etra ohatra ahoana ny maromarotra iraisana ahoana ny dinga tokony atao natsona nisy ny fampiatsona tamin'ny radio sy télé tamin'izany ny mahagaganay a amin'izao lasa misy maneho hevitra hoe navaozana no io fitrandrahana io ny code minier malagasy ny fanavaozana ny code minier tompokoa de efa tany alobe tany ary nalaina daholo ny hevitry ny tsiraray tamin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana an'io code minier malagasy io ary io zany no heverina fa
mifanaraka amin'ny politique de développement au niveau national ary mifanaraka ihany koa amin'ny au niveau international satria ny olona rehetra nakakevitra tao anatin'io zavatra io miresaka ihany hoe ilay fitrandrana mandeha amin'izao zany eto amintsika ny dikan'izay ve ny tianao tenenina hoe nanaraka an'izay fombafomba rehetrarehetra ny tanysaintsika teo aloha zay mazava ho azy fa matoa ny base toliara nahazo ny fankatoavana tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany 5 zany a dia navita ny fombafomba rehetra satria ny comité technique d'évaluation amin'ny ONE ingeny mandinika sy manao ny contre expertise rehetrarehetra dia nefa viola izy natsahatra indray tamin'ny taona ary nisy ny fampafantarana na teny amin'ny sehetry ny haino vakijery zany na teny amin'ny sehitra ra-piaramonina zany ary misy nge melohany anam-panahevitra nge mbola misy ny atao consultation audience publique hoe reto ary ny zavatra hitanay ka sao dia mbola misy aminareo manan-kevitra tsy nisy naneho hevitra tamin'izany dia navoaka le izy napetraka daholo ny mesure rehetrarehetra iny le rapportna étude d'impact environnemental iny anie azontsika jerena ao anatin'ny tahirikevitra ny ONE hoe azontsika jerena zany ary iny a dia taratasy anankiray sahala amin'ny hoe karazana ifanaovan'ny orinasa izay mitrandraka sy ny fanjakana ny atao hoe contrat ara-pitrandrana sy ny lamina rehetra ara-piarovana ara-tontolo iainana sy amin'ny tontolo manodidina azy indrindraindrindra ny ara-piaramonina efa voasoratra ao anatin'iny ary zay zavatra zay rehefa avy eo a no amaritana ny plan de charge environnemental zay lasa cahier de charge environnemental hoe reto ary zany ny faneketsika reto ny anaovanay contrôle suivi évaluation anareo sahala amin'izay nge ty zavatra ty tsy atao Madagasikara ihany anie zany zavatra izany fa eo amin'ny sehatra eny anivony ny raisam-pirenena ary rehefa misy ny olana dia zay no mampikaroka anay ny mpikaroka dia tokony mikaroka vahaolana foana be zao a misy orinasa mitrandraka an'izany atao hoe uranium zany tsy moramora anie zany fitrandrana uranium zany fa apetraka ny mesure d'accompagnement hoe ahoana kosa ny arovana ny mpitrandraka sy ny fiarahamonina manodidina azy misy méthode scientifique amin'ny alalana programme de suivi amin'ny alalana investigation scientifique zany dia efa nahita découverte hoe ohatran'izao ny méthode sahala amin'izao ny tokony ataon'ny mpiasa tsy maintsy manao équipe de protection individuelle spécifique dia ohatran'izay ihany koa misy ny atao hoe zone délimitena satria ny amin'ny resaka radioactivité zany tiako mampafantatra atsika satria tena iompana amin'izay moa zany a ny zavatra ifampiresantsika rehefa amin'ny resaka radioactivité anie dia reto ny tsara ho fantatra manahoana ny taux de radiation eo amin'ny toerana manaraka ary manahoana ny distance ny olona par rapport amin'le source de radiation ary manahoana ny temps d'exposition an'le olona miasa eo zany a hoe eo foana izy a dia manahoana zay temps zay amin'le radiation misy fiatraikany lesa tsy misy fiatraikany zay nahita ary ny eny tamin'ny haino vakijery ny fampafantarana nataon'ny INSTN satria raha ny normany AIEA zay ho teneniko amintsika zany a azo refesina mantsy ny taux de radiation ny taux de radiation io zany a absorben'ny vatan'ny olombelona dia azo refesina ny norme ny AIEA dia 20 millisieverts zany hoe meko atsika ny antontanisa ary ny fanambarana zay nataony raha ohatra ka ataotsika ny kajikajy hoe raha par an zay fa raha ataotsika par heure zany hoe mipetraka eo le olona dia raha évaluena ny taux de radiation par heure zany a dia izay zany a no comparentsika amin'ny normany AIEA ny normany AIEA zany raha traduisena par heure dia 2,5 microsieverts par heure zay zany izy zay a raha ho an'le mponina manodidina satria tsy mitovy ny temps d'exposition ny mponina sy ny mpiasa ary ny ho an'ny site d'exploitation zany ho an'le mpiasa eo zany a dia raha ny traduisena ny norme de 7,5 microsieverts par heure ny an'ny base toliara ane araka ny résultat de recherche nataondrareo mbola latsaka n'ireo norme reo e izany hoe tsy misy ahina ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny mponina manodidina azy vahoaka kosa mba tsy horotsika satria zay ny fanazavana ara scientifique atsika ataony manontany any amin'ny INSTN fa voka-pikaroany zany mametraka taratasy ianao dia manontany amin'ny ma leader d'opinion anao meo anay ny ohatran'izao fa zay izy raha ohatra ka hoaritsika amin'ny norme ny AIEA ambanin'izay zany a ny résultat nyprésenteny zany tamin'ny alalana haino manjery nampahafantarany zany tamin'ny alalana radio maro samihafa
ary zay zavatra zay de tsara ary fa mbola misy eo anatin'ny plan de gestion environnementale ny orinasa base toliara satria travaux pratique ampianarina ihany mpianatra ane zany hoe na de efa ambany aza ny dozy satria io zany misy toleren'ny vatanzanak'olombelona raha latsaka io zany de acceptable na izanaty zany tsy tokony ravitanana kosa ny orinasa base toliara fa tokony mitady mesure de minimisation zay le tao anatin'le principe andresako teo hoe évitena aloha le izy de raha mitranga le izy a de minimisena zany hoe mesure zany de contrôle et de suivi ho an'le travailleur sy ho an'lay population riveraine hitatsika zay a namaky moa ny tenanay zany namaky ny rapport de plan de gestion environnementale ny orinasa io a teny nivony ONE a jereo amin'ny page 67 ao fa mipetraka mazava tsara mihitsy hoe tsy maintsy misy mesure de contrôle et de suivi mandritra ny fitrandrana na ho an'ny mpiasy zany na ho an'ny mponina manodidina zany hoe mety possible mbola miova zany io taux de radiation sy ny aniny io rehefa tena le mitrandraka mihitsy tsy zay le izy efa le étude rehetra natao ane zany tena efa nanao usine pilote tamin'ny 2005 efa tena nalaina mihitsy le zavatra tany ambany tany ary nangalana échantillon maromaro izany hoe efa tena le izy mihitsy no natao ary natao analyse de namoaka n'reo résultat reo aza diny fa ny radioactivité tsy salamine serika vao mifampiasoka de vo fa miankina am'le temps d'exposition miankina am'le hoe aiza ho aiza eo am'le source de radiation no misy anao ary miankina ihany koa zany a am'le hoe ahoana ny abetsahan'le radiation nisy mpikaroka moa tsy miresaky izy afa-tsy lay hoe taux de radiation izay tsy mandiso azy fa zay ny voka-pikaroana hitany ny NSTN ane mandray zay résultat mandray zay échantillon mena fa izy tsy manontany ata izy ty mazava tsara zany ny échantillon nalaina hoe teto de teto de teto de teto ary zao nisany fa ho an'reto mpikaroka zay nilazany voka-pikaroana tsy ny résultat akory no miteraka ady hevitra fa ahoana ny fomba nazahoana io résultat io échantillon anakifiry no nalaina dia taiza satria tsy moramora ne ny koan'zany atao hoe manao étude na plus de 55 échantillons ary tsy solna fotsiny io fa sady naka solna naka concentré de minerai le zavatra tena otrandrana sy exportena naka nanao échantillonnage na rano nanao échantillonnage na rivotra ary indrindraindrindra nanao ny étude na resaka do zany mety ho absorben'ny zanak'olombelona ary acceptable satria zay ny valeur zay moa nefa lazaiko tany ampiandohana hoe ny science dia exacte tsy misy konono fa zay voalaza ao a de zay zany satria science exacte nge ity ataontsika ty zay ho ny science antoko fampandrosoana zany hoe haitao ity zany tsisy hoe ozianina hoe ny ozianina ihany no nampisarabady ny ozianina ihany no nampisaraka ny mpianakavy fa ny amin'ny lafa scientifique ity ny zavatra nalanay a ohatra zao fomba nakanay azy a nanaraka ny méthode sy norme internationale ny anina ary rehefa naanalyzenay tary amin'ny institut na organe de contrôle zay accrédité par la IEA de ity ny résultat ka hita fa acceptable ary zany zavatra zany tsara zavaina amin'ny vahoaka malagasy ary sika vahoaka ihany koa de tokony mandinika sy mieritreritra hoe ity ny tena marina fa aoka tsy horohititsika amin'ny zavatra fa mampampianatra zany eneno ampianarinay any zanaka malagasy rehefa mandeha ny fitrandrahana satria sy voalasaka teo moa ny amin'ny rafiny lalàna hoe tsy manara-dalàna eo efa ndresako teo hoe lalàna ny tsy maintsy arahana rehefa resaka ny fitrandrahana ary eo ihany koa hoe mamono mahafaty io tsy fantatra aloha zay fahitanareo azy isika mianakavy afaka manontany any amin'ny tompona andraikitra mahefa fa latsaka ambany noho ny fetra zanak'olo zakany zanak'olo vatany zanak'olombelona zay napetraky ny IEA zany hoe ao ambaniny tokony ho izy zany a acceptable zany a izay a ataotsika hoe dose na radiation zany a mety a ho raha absorbeny ny vatan'ny olombelona zany zay zavatra zay ny taux de radiation a dia misy ny norme ihany koa zay tsy horesahako eto fa mba liana ihany koa ary tia fantatra ny voka-pikaroana zay nataony manam-pahaizana hoe le valeur navoakanareo ve scientifique sika no miresaka ahoana ny nangalanareo azy tamin'ny tany ve tamin'ny rano ve tamin'ny rivotra ve tamina concentré de minerai ve sa tamina solna ve sa avy aizy io chiffre io satria ny chiffre tompoko tsy tenitenenina fahatany fa amampikaroka anay ary aza tiny fa mpikaroka malaza era-tany ane no nivoan'ny INSTN ary miaraka amina comité mandray anjara amina conférence internationale maro sala am'ireo mpikaroka rehetra zay any ivelany maneho ny hevitra fa aza hoentina am'izany kosa fa lao mba hipetraka amin'ny lafiny amin'ny maha scientifique azy ny ady hevitra ny dinidinika sy ny tafatafa
tiako verenina kely hoe misy contestation foana nefa ateorina zany izy ohatra raha iresaka kahanambady vy fotsiny azy zao ohatra le fantaniko teo hoe tsy maintsy nanaraka an'izay procédure rehetrarehetra no resahantsika teo zay tsy de misy loatra le hoe ako niaraka tontolo iainana radiation sy ny sisa ny tiako tenenina hoe mitovy am'izay ihany koa zany ty base toliara ty zany hoe tsy zany hoe ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le contestation fa io mandeha any io rehefa aveo de rehefa any ariana zany vao tena hita le izy hoe tsisy akory rehefa tena hoe manao tsy mitovy ny contexte ara-géologique satria samy ressource minérale ny trandrahana ny any Ambatovy hafa ny aty hafa ny aty no resaka ny radioactivité fa ny any zavatra hafa io nefa lazaiko teo naizanaiza sy apitrandrahana eran-tany tsy maintsy nisy foana ny adiady nisy ny fifamaliana raha-piaramonina ny tany Ambatovy fa nanaraka ny rafitra rehetra nanaraka ny lamina rehetra araka ny volazan'ny lalàna ary ny expérience au niveau international ne zay mbola ho resantsika rehefa avy eo raha misy ny fotoana satria ny androany moa PDP ny olana zay voaresaka fa ny radioactivité ny tena ho resantsika le mamono mafaty ary resaka manokana ny environnement rehefa avy eo nampidirina nampandraisana ndraikitra mihitsy ny fiarahamonina zay le atao hoe inclusion sociale izay hitatsika eo amin'ny sehatra au niveau international zany hoe reto le olo reto aloha izy ampidirina de mahita hoe ohatran'izao de tsy mitabatabany izy ampalalana azy ny zavatra marina de tsy miteny tsony izy fa mety ho takatry ny olona ve zany fanazavana scientifique ataontsika zany ohatra sao de zay koa le olona zay ny adidinay no zay no mahatonga anay miakatra eto manazava raha teny chiffre PDP atao mety tsy azon'ny olona fa hoe les valeurs ny radioactivité zakan'ny olombelona voafaritry ny AIEA de efa nomeko teo le chiffre hoe raha nentina par heure izy dia 2,5 microsieverts zay le izy par heure na 7,5 le 2,5 zany ho an'le olona manodidina 7,5 zay latsaka ambanin'io io zany ny azo ekena farany fa raha mihoatra an'io de tsy azo atao ny base toliara tompoko de latsaka io rehefa nanaraka ny protocole azotsika jereny zany azotsika angatahany zany ahoana ny nahitana mipetraka tsara ny protocole de santionage sy ny teknika hoe ahoana ny procédé nafahana nanao an'lay analyse ny eo amin'ny lafin'ny faharoa de hoe rehefa voatrandraka ane io zavatra io de lasa babangona be de lasa simba ny tontolo iainatsika azadino fa zay le ataontsika hoe principe de mitigation mampianatra ny mpianatra zay ny atao hoe réhabilitation sy conservation materam-pianarana ny mpianatra zany hoe rehefa avy mitrandraka de tsy avelo eo am'izao io fa inona ny tokony atao tavitra anaty contrat an'le tsy maintsy ao anatiny plan de gestion environnementale zany ary anatin'ny contrat ifanarahana amin'ny fanjakana ny fitrandrahana eo amin'ny base toliara ny tsy hoe 5000 hectares de tonga de olavahana daholo hoe aloha azavaiko amin'ny saitsika ary tsy misy fitrandrahana maneran-tany tonga de ohatran'izany fa tsy maintsy mandeha tsikelikely io anjaran'ny géologue zany miankina amin'ny situation géopolitique miankina amin'ny cours au niveau international hoe raha ambonimbony be le cours de alefasa aloha any am'le matanjatanjaka fa raha ambanimbany de le any am'le maivamaivana aloha atao de angonintsika fa rehefa miakatra ny cours zay vao alefatsika ny fitrandrahana zany de manao isaky ny 20 hectares zany io andro zareo zany hoe tsy 5000 hectares fa misy parcelle kely be debe ana 20 hectares esorinao le eo ambony tsy arina akory lay ataontsika hoe sol mitondra lay plante iny efa vita zany ny inventaire an'ireo plante reo fa de apetraka eriny stokena quelque part de esorina ary esorina atao le ataontsika hoe concentré de minerai na le zavatra andrana na le ilmenite zany ny ilmenite moa minéral isomorphe fa mety iova endrika maro ny anarany arakaraky ny pourcentage ny titane na mety leucoxène mety rutile mety ho hafa na ilmenite fa tsy any nidiratsika rehefa mivoaka tao zany io dia apetraka amina silo na tsy fantatra zay appellation na site de stockage io ane tsy apetraka l'air libre ary rehefa mipetraka mazava tsara ao anatin'ny description des activités hoe tsy maintsy amina site conditionné zany hoe misy ny fiarovana tsy hipartany zany atao hoe radioactivité zany raha misy satria ambany ny fanio-kevitra nylazain'ny ministre moa hoe misy ny monazite zay misy ny thorium zay mitondra n'zay ataontsika hoe radioactivité zay ambany satria kely de kely zany ny pourcentage na monazite ao anatin'io ilmenite io ary ny toerana metrahana an'io mialohan'ny transportiavana azy de tsy maintsy toerana voafaritra zany zay le atao hoe conditionnement na
concentré de minorer zany ange ao anatin'ny mesure de suivi et de contrôle fa tsy hoe alaina anaty sbika io de iny ny tomana azy na alaina anaty bretina tonga de afatratra anaty camion tsy ohatran'izay io fa tena misy a conditionnement misy mesure d'accompagnement mazava zany a mba iarovana ny mpiasa sy arovana am'izay andalovana rehefa azo ary le concentré de minorer inona ny zavatra atao vita zany le 20 hectare de ifindra atao am 20 hectare manaraka lay tany rehetra avy nalaina tato ane no amontorana an'le lavaka le natao tato e zany hoe tsy ho avela papangonao io fa miditra am'lay atao hoe technique de réhabilitation zany hoe fantatra foana zany tsy misy tsony ato ato amty fantatra zany atao tsy misy vitatatera de le tany rehetra avy nalaina tato zany a tsy apetraka tsony iny fa iny ihany no anotorana an'le tato ary zao ny tsara ho fantatsika fa tsy maintsy ao anatin'ny technique de réhabilitation ny atao hoe revégétalisation raha azo atao de le zava-maniry teo amboniny teo rehetrarehetra zany no averina eo tokony manana pépinière ary mino fa manana an'izany izy ary ny vahoaka zay le hoe inclusion sociale malala hoe zao ny zavatra teo ary eo ihany koa ny technicienne ny forêt malala hoe reto ny teo a ary jerena ihany koa ny rapport ny état zéro hoe reto le espèce végétale sy ny zavatra rehetra nisy teto a ary am'izay fotoana zay a de reny no ezahana faran'izay tratra no atao hoe revégétalisation mety misy no tsy azontsika averina tsony satria itenareo hoe de ahoana zany ny amerenana an'le ohatran'izao de ahoana zany ny amerenana an'le plante avy be azadiny fa misy ny atao hoe principe de compensation tsy aka ohatra lavitra tsika zany ny zavatra zany a rehefa tsy ahitana mesure de mitigation na mesure d'atténuation de tsy maintsy compensena ny conservation zany de toerana tsy nikitihana mihitsy hitako tsara ny ary hitanay tsara ny io aire protégé io e tsy ao anatin'ny site minier ny aire protégé fa ao anatin'ny site minier de misy an'ireo karazana zava-mananaina zava-maniry a tsy maintsy voakasika ary tsy maintsy mitady toerana zany hicompensena ny perte na biodiversité a izay potika teo amin'ny toeram-pitrandrana fa any amin'ny toerana mitovitovy aminy fa anao zany au niveau international izany no atao hoe offset de biodiversité maka ohatra kaiky tsika Ambatovia nge manana offset maromaro e satria misy an'ireo zava-maniry zany a zay tokony averina tsy tafaverina intsony fa mitady toerana zay ahitana mitovitovy am'izay a de io no andoavana vola be a mba ahafahana miaro azy a ary izy natao miaro azy ny association locale ny fiarahamonina ihany no manangana association a de omena ny vola manao an'izay conservation zay mbola tsy nisy moa ny fitrandrahana nefa teny zay ary zay malala fa zany ilmenite zany ane andremato mintso gisement de surface superficielle le zay no mahatonga ny hoe raha vao mandeha any amin'ny faritra tsy nanany Madagasikara ianao raha maka fasika amin'ny tanana de ataonao amin'ny tanana ohatran'izao de le fasika mainty be iny le ataontsika hoe concentré de minerai ary io mparitadritaka eny ny ankizy milalao mainty be ny tongony maninona ary hatramin'izay tsisy nanao déclaration nisy maty zay mantsy le fanontaniana nipetrako teo ary azadiny fa tsy voandroano nisy fitrandrana ilmenite fa efa nisy tany efenariva tsy nanana tany tany tsy nanana Madagasikara tany izy no efa nanao déclaration hoe narary tsy maty nefa de io ny fiainan'ny mponina andavanandro eo izy no mivezivezy sy milalao misy miparitadritaka ety ambony ety fa iny moa fanazavana ara-piarahamonina fa ny fanazavana ara-scientifique efa netiko teto amintsika teto hoe latsaka ambany no valeur napetraky ny niveau international zany a azo ekena zany ny resaka taux de radiation zany a zay zaka ny fatany zanak'olombelona eo amin'ny toeram-pitrandrahana io rehefa mandeha zany le conservation zany hoe faritra mbola tsy mikotihana mihitsy no hanomezana vola avy amin'ny orinasa ka sao de mba zay kosa ny mahatonga atsika hiconserve ny aire protégé io ny olona ne manana activité économique miope izy de mamboly izy de manjona izy fa tsy ampy azy ny fivelomana ka rehefa tsy ampy ny fivelomana io ihany ane nitrandrahan'le olona ary ny tena marina na misy fitrandrahana io na tsisy fitrandrahana io efa ny olona ne efa nanomboka nikitika an'le aire protégé ary ny rehetrarehetra nalalan'izany fa sao de mba ny fisin'ny fitrandrahana kosa ary no ananatsika tetibola na marobola aopatsika makany amin'ilay atao hoe conservation ampianarina ny mpianatra zany ary misy ty karazany maromaro ny technique de réhabilitation sy ny technique de conservation a zany amin'ny fotoana sala am'izao ane no ilana an'izany au niveau international zany dia applicable akinahoana ny tso appliqué atsika eto Madagasikara andehaka ohatra vitsivitsy a andremato mintsoa ny ohatra ho raisina tsy lavitra fa nde tsika aka firenena anakiroa zay manodidina atsika de ny Afrique du Sud sy Mozambique
ny mahasamanana grande mine zany a na i Madagascar na Afrique du Sud na i Mozambique Afrique du Sud efa tamin'ny 1977 izy nefa nanomboka niditra teo am'sehatrany zany atao hoe grande mine zany ary misy ny tableau zay angatako amin'ny technicianna momba avoaka ho hitany be sy ny maro nalaina tanatina publication zany makasika ny hoe ahoana kosa ary satria hoe inona no avantage ny mponina momba io fitrandrahana io ahoana sy ahoana ny fandehany Madagascar tamin'ny taona 2004 de efa nanomboka niditra tao anatin'io tamin'izany andro zany ary taty amin'ny taona 2004 zany de efa nisy ny vokany ry zareo Mozambique tsy lavitra ny Madagascar ary tsika ihany koa tsy de ny fanalavitra ra économiquement na de nisy aza ny fahasaimafana tamin'ny taona 7 manana ny atao hoe mine de moment izy izay miaraka amina grande mine hafa manana mine na ilmenita mitovy amintsika izy manana ihany koa Afrique du Sud ny RBM de rehefa jerevantsika zany ny PIB zany hoe inona ny contribution amin'ny secteur minier amin'ny lafiny économique tamin'ny taona 2004 fa maninona ny taona 2004 satria rehefa niditra tsikelikely ny grande mine teto Madagascar zay no safidianana de teo amin'ny 1% teo zany ny contribution en secteur minier teto Madagascar tamin'ny PIB ny Mozambique ihany koa dia 1% mitovitovy tamin'ny Madagascar ny Afrique du Sud dia 6,5% satria izy efa avancé tamina sehatra grande mine zay manaraka ny fenitra iraisam-pireneny taty amin'ny taona 2014 zany hoe 20 taona tao arivo dia efa nisy zany reo grande mine teto Madagascar lasa niakatra 4,8% ny contribution en secteur minier tsy chiffre nitrebona avy amin'ny tany zany fa nalaina tao amin'ny rafitra EITI izay ny au niveau international moa no manery atsika tsy maintsy mita am'izany ary io manaramaso an'izany atao hoe ny resapola ao anatina fitrandrahana ny Mozambique kosa dia efa niakatra 10 isanjato ary ny Afrique du Sud dia niakatra 7 isanjato proof zany fa ny visin'ny grandes exploitation de mampiakatra ny taux de croissance économique ana firenena anankiray ary alaitsika moa ny chiffre teto Madagascar ndray matombintsoa ny contribution ny secteur minier tamin'ny PIB Madagascar de 4,8% ihany io moa ny rapport farany satria Madagascar tsy nampitombo orinasa vavety eo amin'ny sehatry minina intsony zay zany ny antony inona ary zany mety vokatsoa raha mampiditra zany tsika andreo grande mine reo raha aka amreo ohatra amin'ny firenenireo dia miakatra zany ny contribution amin'ny industrie extractive eo amin'ny PIB ny Madagascar ary zay fiakaran'izay de misy impact amin'ny fiakaran'ny taux de croissance économique zany zavatra zany dia ny économiste moa no mandinika azy ary PTP eny manapahaizany fa maninona tsy nijerevantsika satria pikaroka ihany koa no manao ny fikarohana momba an'izany ary PTP manasa anareo zay mba antanio ihany koa zareo économiste hoe ahoana ny fahitany azy fa raha ny voka-pikarohana zany dia ny firenena rehetra zany teto Afrika izay sehatra tamin'ny industrie sy ny grande mine ka nanaja ny fenitra ho fanajana ny tontolo iainana sy ny fitandrovana ara-pahasalamana ny ain'ny mponina manodidina sy ny mpitrandraka dia lasa niakatra avokoa ny taux de croissance économique normal ve le taremarika nyteneninao teo amin'ny zava-misy teto Madagascar sa hoe tokony nanao ny ohatran'io Madagascar ny hoe normal na tsy normal tsy zay ny anjaran'ny scientifique ny anjaran'ny scientifique zany de mameno taremarika mazava hoe ty le izy de io zany ary ny tanjon'ny Madagascar anie de ampiakatra an'io contribution ny secteur minier io lasa 20 isanjato amin'ny taona 2024 ary zany zavatra zany zay moa natao hoe tanjona ny tanjona tsy voatery ho tratra fa miezaka zany ny acteur de développement rehetrarehetra amin'izay zavatra zay hoe ahoana mametraka zany tsika ny balise sy ny mesure d'accompagnement salamy nataon'ireo mpitrandraka rehetra tany amin'ny firenena hafa ko maninona eto Madagascar ary lasa diso daholo zany ny zavatra ampianarina ian'ny zanaka malagasy satria zany rehetrarehetra zany na ny fitrandrahana na ny fomba hitrandrahana azy na ny tokony atao mba iarovana ny titily iainana na ny tokony atao mba igérena ny conflit satria anatina fampianarana nge misy ny atao hoe gestion de conflit gestion de plainte aza tino fa misy ny conflit amin'ny sehatry ny tany misy ny conflit anatin'ny problème amin'ny sehatry ny rano misy ny conflit amin'ny sehatry ny environnement PDB fa ny amin'ity fampiresantsika androany ity moa zany de tena hoe miompana makasika an'ilay atao hoe radioactivité sy ny tontolo iainana
fa mino a fa mety mbola ho maro ny ainy vakitsery mety anasa afahatsika amin'ny resaka satria mety ho gaga ny olona hoe ary toa tsy nresahanao ny rano ary toa tsy nresahanao ny tany ary toa tsy nresahanao ny kolotsaina fa ny fotoana moa somary foy asa raha mbola somary manana fotoana isika fa de zany zavatra zany voaresaka ihany koa am'le hoe le rano avy anasana n'lay fa somainty dia mandoto an'le rano ary mety hiteraka fahafatesan'ny olona tsy zany kosy nde jeretsika aka ohatra au niveau international tsy aka ohatra lavitsika fa ao anatin'ny mesure d'accompagnement environnemental nge mba hialana an'izany hoe pollution ana rano na nappy phréatique zany dia misy ny atao hoe bassin de décantation construction na tel intsy de ndetsika aka ohatra Batovy zao manana bassin de décantation izy anisan'ny ngeza indrindra maneran-tany anisany fa tsy hoe izy akory ny tena ngeza indrindra izany hoe le rano acide avy anasana an'lay fa somainty de tsy maintsy apetraka ao anatina bassin de décantation ary rehefa miverina ao izy mandalo procédure maromaro zany izany le atao hoe environnement minier mandinika an'izany ry zareo anatin'ny géotechnique ny mandinika ny construction izany hoe tsy maintsy averina ifanaraka amin'ny caractéristique ana rano dans la nature zay izy voaritsika zay zavatra zay no tsy fantatry ny olona ary eoka kosa mba hampafantarinay fa izany no ampianarina ny zaza malagasy ny amin'ny lafiny économique moa no asitsika teny hoe inona zany re tombe économique socio-économique an'io zavatra io ny filoham-pirenena moa zay efa nikabary omaly ary laza izy fa 180 millions de dollars par an any ny taxe amin'ny redevance sy impôt hoe anjaratsika manao kajikajy ny loi de finance efa fantatsika hoe zao ny vola miasa isaky ministère fa raha io vola io fotsiny fa miangavy atsika nisy ny fampahafantarina zay nataon'ny ministre tamin'izany androzany tao amin'ny télé-pirenena ny vaksery TVM ary angatako amin'ny technicianna mba aseho ty sary ty fa mbola akoatran'ireo mbola be de be ny vola zay naompana ho amin'ny fampandrosoana ny manodidina ary mbola be de be ny vola zay natokana ho an'ny malagasy ray manontolo ary indrindraindrindra misy 4 millions de dollars zay ho atokana ho an'ireo commune concerné zany hoe reo commune anankidimy concerné misy an'izay ary matetika ny resaka mandeha de hoe fihin'ny fanjakana foana ny vola aoka kosy misy anie ny tsara mahakasika ny fampiasana vola ny cour des comptes ary manao publication zareo manasa efa nanatrika moa ny tena nay ary nisy ka nampitrandraka vavety anankiray teto Madagasikara zay nandefa ny vola tany amin'ny commune fa ny be ny tanàna tsy nalala ny lalàna tsy nalala ny tokony ampiasana azy de nampiasana any amin'ny tsy tokony nampiasana azy le izy de nanapa-kevitra kosa hoe aso de tsy hainareo fa aloha le vola apetraka aty ohatra zay no mifampiresahana dia zay milinareo de alainareo le izy amin'ny fonctionne activité fa raha voalefa any de lalaninareo zay ihany koa mba fangatahana amin'ny fanjakana hoe tokony asina fampiofanana ny eo am'sehatra ny lalàna ho an'ireo be ny tanàna ho an'ireo mpandray anjara rehetra na ny partie prenante satria tsy fahalalàna nge miteraka fangalana araky ny fanolazaiko teo hoe ka be de be zany ny vola arak'izao apetraka eto amintsika eto zao miteraka tombotsoa raha économique ho an'ny manodidina eo amin'ny toerana misy ny fitrandrahana io matetika ny resantsika de nyresaka taxe sy ny impôt foana fa tsika tsy mieritreritra nanatrika amin'ny conférence nataony ordre des sociétés civiles des industries extractives teto Madagasikara tamin'izany andro zany hoe be de be nge ny asa satria io zany lasa micréeny atao hoe AGR activité génératrice de revenu zany hoe be de be ny filana ilana ao anivon'io an'izay tsy miasa mivantanao zany de afaka manangana association ohatra aka ohatra aminao sahala amin'ny hoe Ambatovy zany zao de ataotsika hoe misy mpiasa maromaro raha ny mpiasa miasa amin'ny sehatra amin'ny industrie extractive ny eto Madagasikara amina grande mine de 10 000 emploi 10 000 employés ny valo arivo am'ireo de malagasy na ny mihoatra kely ary latsaka am'ireo de ny vainivera reo tsy maintsy misakafo isan'andro atao fotsiny hoe raha misy olona arivo miasa amina orinasa anankiray mila atody fa miteny aminao fa lay mponina manodidina zany tongony anangana entreprise manao ny resaka fambolena ary adidin'ny orinasa no mampiofana raha ny fahalalako azy ary fantatra misy au niveau international zany ary manao application an'izany ny base tolaire ary tokony anao an'izany izy raha ohatra ka mbola tsy nanao ampiofanana manao ny vokatra zay ilain'ny orinasa lay mponina manodidina amin'izay fotoana zay zay vokatra rehetra miakatra zany de vidin'ny orinasa avy hatrany be de be zany ny karazana orinasa mety hiforona ny mampalahelo am'izao tsika miteny zao raha ka ohatra akaika dia
lasa orinasa avy any ivelany anie no manao ny sakafo amina industrie extractive matanjaka eto Madagasikara fa tsika zany tsy mahavita manangana orinasa hoe mba isika daholo a no manao ny production locale de tsika no mamatsy an'io fa zay ny fanetana na ao anatin'ny RSE moa tokony manao an'izany ny orinasa mpitrandaka hoe omeo fahampihofanana ny mponina satria tsy voatery anana diplôma daholo de samy manana ny asa sahazavy ny tsiraray a io asa misy mandavataona ny sasany mamboly a ny vokatra miakatra vidina ny sasany any amin'ny sehatry ny transport a ny sasany any amin'ny sehatry ny lalana satria azadiny fa rehefa misy industrie extractive tsy maintsy misy fanamboarana lalana ary tsy maintsy misy port isokatra ny atao hoe fisokafan'ny lalana sy fisokafan'ny port zany a azadiny fa paramètre touristique anie zany ny resaka roty ary lasa mampisokatra ny faritra eo amin'ny faritra hafa PDP zany lasa fivoam-bokatra tsy mila mandalo amina poro hafa intsony a fa eo amin'ny poro a de efa milamina zany rehetrarehetra zany anisan'ny ohatra vitsivitsy ao anatin'ny retombées socio-économique kanefa kosa ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola moa dia tsy adidinay fa misy ny atao hoe EDI zay rafitra napetraky ny fanjakana ary manaraka ihany koa ny voalazan'ny international hoe apetrao tsara kosa ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola mba hisin'ny fampatokisana ary manaova communication satria ny communication dia élément clé de gouvernance ampafataro amin'ny vahoaka malagasy hoe ohatra zao le izy a de apetrao isaky ny partie prenante a fa rehefa mangaraharany ny zavatra rehetra ary misaotra moa zany ny EDI a hatramin'izay zay nanao foana ny fampafatarana misaotra ihany koa ny cour des comptes zay nanao foana ny fampafatarana ary isorana ihany koa ny ministère zay nanao ihany koa ny fampafatarana ary adidina ety amin'ny université satria izahay ombieny dia mampianatra an'izany zavatra rehetrarehetra zany a fa ny sehatra ifampiresahana sahala am'izao ny tsy ampy a de lasa tsy ampy fahalalana ny vahoaka malagasy de lasa manotohatra be fahatany tsy ampy fahalalana de lasa miteniteny foana fa mialohan'ny adina hevitra tompoko a de tsara foana ny mampitombo ny fahalalana ity fantaniko ty hoe nareo mampianatra tanora zany a isehatra amin'ny resaka fitrandrana raha ny zava-misy eto Madagasikara mety manao ahoana mety satria voizina hoe tsy azo atao ry tsy sy ny sisa hiasa makaiza zany reto tanora zay indrindra ndre matomby intsono ijoroko eto de ho an'ny taranaka malagasy tsara marihana fa ny ivitoeram-pampianarana na sampam-pampianarana de misy eto amin'ny université Antananarivo a misy eny amin'ny polytechnique Antananarivo a misy any amin'ny université Anitasy a misy any amin'ireo université privé maro be eto Antananarivo a misy any université any Tomasina ao anatin'ny ENS a misy any anatin'ny université any Mahajanga misy any amin'ny université any Fianaratsoa misy any amin'ny université any Toliara ny université rehetra eto Madagasikara manofana tanora maro be ary ny antom-pisinay de mandinika ny hoe ahoana ny potentiel minier ny Madagasikara ao ambany ao ahoana ny fomba hitrandrahana azy raha ohatra ka misy ny vola ary ahoana avy ny mesure tokony ho ampiarina mba hiarovana ny tontolo iainana tsy ho simba mba hanaja ny concept ny environnement et développement durable ary ihany koa ahafahana miaro ny mponina mba hitondrana makany amin'ny fampandrosoana nde ataontsika hoe misy 10 isa-taona farankely zany isan-totanisa metanao zany nanomboka tamin'ny taona 7 ka hatraty ataontsika hoe nisy 4 taona zany ataontsika hoe 5 taona zany zany hoe misy tanora maro be am'izao tsika amin'ny teny zao tsy miasa amin'ny zavatra ny anarany nefa io zany ny zavatra ny ilain'ny firenenanay ary ny firenenany no mahatonga ny antom-pisinay hoe ilain'ny firenena ty de zay no antony anaovana nyty sampam-pampianarana ty azadino fa ny zavatra ampianarana ny zaza malagasy de tokony hifanaraka amin'ny filan'ny firenena malagasy ka inona raha moa zany ny ilaivana ny zavatra ampianaranay raha tsy ampiarana zay indrindra ho aizy ireo zanaka malagasy ireo ary io moa nametraka ny hoe azo atao tsara ny fifampidiniana satria zay le atao hoe inclusion sociale tokony zany a ny orinasa miaraka amin'ny rafitra tanatohatra rehetra miaraka amin'ny société civile mifandinika hoe a compétence égale kosa tokony priorisena le olona avy any amin'ny faritra fa tsy mety kosa raha hoe tsy maintsy miolona avy any amin'ny toerana io ihany no miasa ao de hoaiza zany reto zaza malagasy PDB rehetra fa zay le mahatsara hoe inclusion sociale ny marimaritra iraisana tompoko no apetraka fa be de be ny tanora misehatra ao anatin'ny fikarohana momba ny arenakibony tany sy ny tontolo iainana